Misy caméra nge zao e. Misy caméra gafana. Manoloana ny trangany seho a tetsy be horirika omaly 3 aprily 2024. Nisy ny fitoriana izay napetraky ny orinasa Xiaomi HK Limited manana ny foibe any Hong Kong izay manana ny certificat d'exclusivité ny finday Xiaomi Redmi Mi avy amin'ny Omapi. Miaraka amin'ny orinasa eto an-toerana izay manana ny contrat de partenariat exclusif avy amin'ny fournisseur voalaza etsy ambony. Nisy ny expert izay nalefa ampitory nanamarina ny fisian'ireo osika ireo. Manoloana izay rehetra izay dia nisy ny fitoriana nipetraka teto anivon'ny fampanoavana ary ny mandat de perquisition izay nivoaka ara-dalàna avy eto amin'ny fampanoavana mba ho fitadiavana ny marina. Izay dia tafiditra ao anatin'ny andraikitra ara-dalàna, tsy maintsy raisy ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana. Izany natao dia mba ho fiarovana ny mpanjifa araka ny diditsy volana 7/20, aotra 7/20 tamin'ny 1 Jolay 7/27 mikasika ny fiarovana ny fizakamanana ara-industrialy. Satria maro ireo mpanjifa izay voafitaka amin'ny fividianana osoka. Marihana fa ny fitsarana amin'ny alalan'ny fampanoavana dia tsy maintsy manisy toina ny fitoriana mikasika fandikan-dalàna. Ka ny fanadihadiana dia tsy maintsy atao ary tafiditra ao anatin'izay ny perquisition. Izao fanazavana izao dia natao satria dia nisy ny vaovao tsy marina ny ninanaparitaka izay milaza fatsindra ireny fizavana natao ireny. Izahay ao amin'ny direction ny police économique na marimarina kokoa ny sampandrara misana manokana na miady manokana mikasika ny osika dia navoaray ST avy amin'ny tribunal numéro 3538/PRT tamin'ny 29 avril 2026. Rehefa navoarain'ireo fitoriana ireo izahay dia rehefa voamarina ny taratasy fa ny société Xiaomi Limited Company izay any Hong Kong izay manana taratasy certificat d'exclusivité avy amin'ny Omapi ary misy ihany koa ny lettre de partenariat avy amin'ireo fournisseur tompon'ny licence Xiaomi Redmi ary Realme. Rehefa hita ireo taratasy ireo rehefa ara-dalàna dia noraisina izany fitoriana izany. Koa amin'ny toe-javatra toy izao dia manao izahay mba hampitombontsoa fitsinjovana ireo mpanjifa dia nanao izay sezia ary nanao descente arak'izany teny amin'ny toerana be horirika sy tsy azo tafo. Marihana fa nisy iraka manokana avy amin'ny kompania avy any Hong Kong io expert izay niaraka nanao an'izany descente izany izay mahafantatra ny fisian'io osika izay voalaza etsy ambony ireo. Ny afatry ny tolo dia nilaza fa manaova ny soasoava, manaova ny tsara ho tsaroana fa ny soa atao ny tohatry no hafa ny ratsy atao hitiny sisa. Nambary zany fa iny tamin'ny fotoan'androny fa ny manao ratsy kosa miverina fa ho tratra eo ihany ny afarany. Raha mikasika an'izany indrindra mikasikasika an'izany vaovao entina aminao mikasika ny resadresaka ny ministry ny fitsarana nilaza izy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tsy maintsy ho tsaraina hoetra ny tenany izay nilaza ny ministry ny fitsarana Fandrisoa Erinay fa tokony ho samborina sy ho tsaraina ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Voaresaka ny mety sy ny dity fampisamborana ny raisam-pirenena anagiazana azy ireo arak'izay rehetra no resany teo. Fa nisy ihany koa ny fitoriana izay napetraka tany amin'ny Bianco.
raha anisan'ny tranga ihany ko satria ny zanaka dia arena ny vaomaly zay anisan'ny mahafinaritra ihany miaino sy nijery azy tao anaty tambazotra tserasera tao fampizarana aminao zany a reny mpianakaviana iray no teraka kambana telo tao amin'ny hôpitaly be fialan-tanana zay notolorany ministera tompony andraikitra fanampiana ilay reny mpianakaviana arak'izay vaovao zay vo azo ihany ko. Sitaka kely hoany velantsika maraparanantsika ny tompomaso amin'ity maraina ity dia nivalin'ny lalao izay anisan'ny andrasany be sy maro tamin'ny omaly zany raha ohatra ka ny vakomalina hoe fanresahana taminao teto ihany ny onany PSG sy Bayern Munich ny omaly kosa dia ny onany Atletico de Madrid sy Arsenal izay ny andrasany rehetra dia mi final moa izy ity lalao mandroso. Raha izay no resaresaka dia rainoray moa zany no nisarany reto ekipa ireto tafahoana taony lava osony mangidia dia ny lava lela sy ny azo vonjeo arak'izany dia nisaraka jala ny baolina. Raha ny resadresaka dia sy ny calendrier no resahana aminao ny lalao miverina dia atao ny talata 5 ny volana May 2022 izay ionan'ny Arsenal sy Atletico de Madrid fa ny manaraka ny kosa ny 10 May alarobia dia lalao miverina ihany koa ionan'ny Bayern Munich sy Paris Saint-Germain. Arak'izany dia treo olo ny tompomaso amin'ity maraina ity isaorananao nanaraka anay hatramin'ny farany etona ihany koa dia tsara manamarika aminao fa mbola mitohy ny be amiray tapany faharoa irahana ampanao gazetitsika zay efa ao ambadika ao arisy ihany koa ny vahiny manokana zay anisan'ny tena nafarana manokana mihitsy amin'ity maraina ity iaraka amintsika eto androany anasananao ary tompoko tsy saraka aminay hatramin'ny farany makasitraka indrindra tompolahy makatelona tompoko vavy. Tena gaga ihany ao ary kila aiza ve ka ty anaovana fikonan-dom-pirenena daholo ty zavatra rehetrarehetra ty fa inona indray ny olona mithiery ka le izy ngedy izao hoe raha mba alaina daholo ihany ny hevitry ny maro hatra ny amin'ny fokotany ho maninona tsy mba ampidirinao koa ny resaka fikonan-doha mikasika ny toe-tsaina tsy mahomby io betsaka nge ny olona mana fotoany ny toe-tsaina mampiorooro mampatahotra tena mampiferinaina vahoaka mihitsy ay ve azoko tena azoko eny marina izany sehatra marina hoe ny misy an'izany eny amin'ny toeram-pitsaboana ohatra misy olona tena tsy manaja olona mihitsy misy mikitakita tsy manaja marary hita any daholo zany fa ele izy kosa tsy dia izy rehetra akory mba misy mahatsapa ihany fa zay marary andrianina eny amin'ny sehatry ny asa hoan'ny vahoaka mihitsy misy an'izany koa le hoe fitaiko ny taratasinao fa mba mametra kely ho an'ny rovy eo koa ny hoe asigote kely any fa fitaiko hatrany farany ty ny tena loza dia misy mametraka marobola mihitsy ary le maty iny le mampivandravandry betsaka rangano voany izany saingy izay may moa adalako miazo mahavony lakambilavila tena zany mihitsy fa tena resaka kolokolo mihitsy zany ny makarary ainanao io tena zany tena zany mihitsy azonao tsara le izy ny tena loza amin'io maratso maso ny firenena ny kolikoly fa voazana efa ezahany fanavozana ho vaina daholo zany rehetra zany tery mahareta fa hanana ny soa namarena na atoandro na hariva top radio fonafona aleo ny ezaka voaresy toy izay reso azy no nitahotra Bemray, Top Radio, roa amizany teboka valo. Anambahintsika rehefa avy eo ny loha tonga dia resany ny lehibe ny faritra Analamanga. Lehibe ny faritra Analamanga, Ramatoa Clémence Rarinirina zany. Efa nanamafy izy zany fa eo akaiky eo dia efa ho ampitirintsika eo. Azy mandra-piandry azy eo dia manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity andro mamarana ny volana aprily ity.
satria dia anio tokoa ny fahatelopolon'ny volana aprily zay mamarina tanteraka n'izany volana faefatra amin'ny taona 1920 zany. Maromaro ny zavatra nanamarika an'ity volana ity ary dia io manana indrindra amin'ny volana fahadimy zany rehefa miresaka volana may moa amin'ny ankapobeny dia mikasika an'le hoe rentrée politique eto Madagasikara satria dia volana anombohany koa ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny anteny mierina dia rehefa misy moa zay fivoriana ara-potoana voalohany zay dia rentrée politique no iresahana an'izy dia manamarika an'izany volana may zany ny 13 mai 72 ny raha hafa ihany koa amin'ny toerana samy hafa zany rehefa volana may fa ny aprily raha ny teto Madagasikara araka nambara teo dia betsaka ny zavatra seho zany makasika ny tanora ny makasika ny fiomanana amin'ny fionambe pirenena ny fivoriana maro lafo zany na amin'ny sehatra nasionaly na amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia teo avokoa dia isan'ny nanamarika an'ity volana aprily zay farana ty ihany koa ny raharaha makasika ny angovo dia ny fanapahan-kevitra zany ny indroa taona nametrahana n'le atao hoe état d'urgence énergétique. Io moa zany dia ifehezana ny vidin'ny solika mba tsy hatraika loatra amin'ny fiainana mponina andavanandro fa mba alefaka zany le fitraikany zay ataontsika hoe sondrom-piti-piaina an'izay ary isany koa nisy ny famerana ny vidin'ny solika zany ary ny alana vetivety tao anatin'ilay ataontsika hoe fampiasana ny vidiny mifanaraka amin'ny zava-misy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena 2010 andro moa ny faharetan'ireny état d'urgence énergétique ireny nanomboka tamin'ny fahafiton'ny volana ity no nandraisana an'izany ary dia ny avozina zany tamin'ny herinandro teo dia ao anatin'ny tapany faharoa anatin'izay ataontsika hoe amehana rahangovo zany tsika zany amin'ny zao fotoana izao izany fepetra zany ndraisina araka ny nambara teo dia mikasika ny hoe mba ifehezana ny mety ho sondrom-piti-piainana manoloana ny olana arangovo na misolika ny vokatry ny ady any Iran zava-misy any Iran moa amin'izao fotoana zao dia tratra ny atao hoe surproduction any ny toerana vokatry ny ataontsika hoe filana na ny tsena somary misatra vokatry zay ataontsika hoe fahasarotana amin'ny fivezivezen'ny sambo mpitady tasorika izay araka rehefa nambarantsika teo dia manambahintsika mivantana eto amin'ity fotoana ity dia ny lehibe ny faritra Analamanga Ramatoa raha ny Irina Clémence miarabanao Ramatoa lehibe ny faritra tonga eto amin'ny Top Radio miarabany mpanaraka ny fandarana be miray amin'ity marainy ity dia miarabany Roland Breton miarabany technicien miaraka amintsika eny ary dia fifaliana mandrakariva ao anay no manday anao mivantana eto amin'ny plateau tany amin'ny fotoana zay ataontsika hoe nanindrenanao ao amin'izany toerana lehibe ny faritra Analamanga zany no vahiny farany teto ianao zany hoe taona 2020 faraparany tany amin'ny volana Desambra dia tia indray zany fotoana manaraka dia tsara aloha zany mba tialaly zay nanahoana atao anatin'izay fotoana zay tsy ny fakaitantsika tsy mifandrenesantsika fahan'izay taminareo tonga atao anatin'izany faritra Analamanga zany nanahoana ny état de lieu efa bolana mahery aty aoriana inona zava-misy ao amin'izany faritra Analamanga zany faritra Analamanga moa ho an'ny mpiaino amin'ny ankapobeny zany dia raha fetina distrika 320 zany hoe eto Antananarivo misy distrika anankenina amin'ny ampian'ireo ataontsika hoe distrika fito zany tsy ho tany Sanatsony Akazobe Anjozorobe Andramasina Antananarivo atsimo rano sy avaradrano ary Manjakandriana zany nanahoana raha ohatra manao fintina foy mba fampidirantsika ny fiarahana amin'ity marainy ity miteny ianao hoe état des lieux somary lavalava ihany ny zavatra azo resahana mikasika an'izay satria raha nandray zahay ny fitantanana ny faritra Analamanga tamin'ny faraparan'ny taona 2024 dia maro be ireo andeha ataontsika hoe zavatra tsy timombana hita tao anatin'ny faritra Analamanga ny tamin'ny fotoana moa zany nandraisanay ny andraikitra dia ny inspection générale de l'État dia nanana birao mihitsy tao amin'ny faritra nanao ny fanadiadiana mikasika an'izay le teneniko hoe tsy fetezana sy tsy fahatombanana be dia be tao anatin'izany santiona ny azoko resahana ny resaka ara-pitantanana ny resaka gaboraraka ny resaka inona ny ilazako an'izany hoe tsy fitantanana araka ny tokony ho izy tsy fangararana be dia be mihitsy zany ny lesoka zay hitan'ny inspection générale de l'État zay moa nanaovany zareo tatitra tamin'izany fotoana
confidentiel moa zany nysoratra eo amin'ilay taratasy a ary za de mangataka ary mengavy antsika mpanao gazety iresaka amin'ny zareo anivon'ny inspection générale de l'État izay nanao an'izay fandalinana sy fanadiadiana mikasika ny fitantanana tamin'izany fotoana ny tantanan'ny gouvernora teo aloha fa zareo zany a no mahafantatra bebe kokoa sy ny amin'ny antsipriany mikasika ny zavamisy a teo anivon'ny faritra Analamanga raha tsy teny fotsiny a zao ohatra hoe ny resaka engin zao a ndraisinay tamin'ny fotoana nandraisanay amin'ny fitantanana zany ary hatramin'izao ary zay mbola ao anatin'ny fanamboarana ny sasany fa ny sasany kosa efa opérationnel de hitenenana amintsika hoe engin tsy mandeha nefa ataontsika hoe mbola atao hoe raitra le engin kanefa dia nisy fahasombana avokoa ny akamaroan'ny engin izay teo anivon'ny faritra Analamanga de hiteny amintsika ihany koa ohatra mikasika ny resaka fiara dia gaga zahay raha nandray ny fitantanana hoe misy fiara raha jerena atao tomba maso de hoe mbola atao hoe tsara raitra nefa rehefa jerenao le izy sokafanao ny ao anatin'ny kapô tsisy moteur zavatra ohatran'izany zany ny zavatra nisy be deabe hita teo anivon'ny région ary zay no antony na tonga ny tenanay manokana rehefa nandray ny fitantanana hoe asianay sous réserve foana rehefa nanao ny passation satria mba ialana amin'ny rapitso raha afaka pitso misy ny fanadiadiana mikasika an'ireny zavatra reny ary zahay dia nanao constat amin'ny alalan'ny vaditany mihitsy mikasika an'ireny tranga rehetrarehetra ireny zany amin'ny ankapobeny satria mo faraparan'ny taona nareo zany hoe mamarina koa ny hoe exercice budgétaire ny Analamanga ve nanahoana ny bapitrosy zany zao taminareo tonga ve zany sa hoe taminahoana zay lafin'izay tamin'ny akapobeny mba ho fatapatatry ny olona ihany mantsy hoe satria ny olona mety hoe fa aizy zany fa mety miandry ny faritra ihany izy natria ny zavatra samy hafa mbola mety resantsika eo mety mahakasika ny social mety mahakasika fotodrafitrasa sy ny sisa fa tamin'ny akapobeny ny faritra aloha tsy mibapitrosa kanefa raha ny constat hitanay kosa satria anao ny teny teo hoe volana vitsivitsy zao ny tantanan'ny région dia raha oarina indrindrindrindra moa zany miaingy amin'ireo ataontsika hoe resaka tatitra ataon'ireo mpiaramiasa akaiky tokony mpiaramiasa akaiky aminay de tsy iza fa ireo ny anivon'ny commune de ny ben'ny tanàna dia raha oarina zany tamin'ny zavatra vitanay aloha zay tsy hoe mideratena fa ny zavamisy no ambara de hoe tena tsy nisy zavatra nataon'ny faritra isan'ny angarana raha ny voalaza sy ny tatitra reanay eny fa nany teo anivo ministera ny intérieur sy ny décentralisation aza de nyteny hoe ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana de nyteny hoe saika tao anatin'ny district Anambohidratrimo no isan'ny tena ny sitraka ny asan'ny région fa miteny aminao namana Brito fa miresaka zay amin'ny ben'ny tanàna tany Andramasina ny fotoana namory ary zareo tonga tao amin'ny birao fiasana mihitsy moa zareo dia miteny hoe zay tsy nijerena nandritra ny fitantanany teo aloha ohatr'izany koa ny Antsorobe ohatr'izany koa ny Akazobe dia PDB zany ireo commune natao farala na district natao farala tamin'ny fotoana ny tantanan'ny gouverneur tamin'izany fotoana zany dia zay ny tenenako hoe manao fampitahana kely ihany mety hoe tsy tsara toerana ve hiteny an'izany satria sao de lazain'ny olona fa mideratena kanefa ny marina tsy maintsy ambara raha ny asa kosa aloha nataonay hatreto androany zao tsika mifampiresaka 3 aprily 2024 fa mahasamy teny aminao hoe efa tena betsaka maro ny ezaka sy ny asa efa natao sy ny resonay teo anivon'ny faritra Analamanga ary mbola tohizana ary zany mikasika an'izay indrindra satria miresaka ny Andramasina zao mbola tadidiko tsara mihitsy raha matao lehibe ny faritra hoe nanaovana serasera be mihitsy na tamin'ny anao manjery le hoe hoamarina ny lalana makany Andramasina manomboka etsy ambany tetezana etsy ambaty fotsy makany de akepakepaka daholo ny fa de ohatran'ny somary gaga zany mahino anao azany satria ireo ben'ny tanàna any atoerana zany manao fanamarina fa ohatran'ny Natsiaro adino zany faralaly district sintsisa amin'ny akabeny moa eo amin'ny 700 zany commune mandrafitra ny région Analamanga fa raha ampifanarahako amin'izay zavatra zay hoe nareo zany rehefa voatendry tsaiko lehibe ny faritra rehetrarehetra inona moa zany tena iraka satria resana zao fanavozana zany amin'izao fotoana zao inona ny tena iraka
menana roa zany ao anatin'izao ataontsika hoe vanim-potoana fanavozan'izao amin'ny teny manivon'ny faritra. Ny hiraka moa zany ampanaovina anay tsy ny tenako rery fa ireo lehibe ny faritra rehetra manirana Madagasikara dia voalohany indrindra aloha ny zavatra tanterahanay dia zavatra tsy maintsy mifanaraka amin'ny voarakitra ao anatin'ny lalàna. Izahay amin'ny mahalehibe ny faritra dia manao ny tantsoroka eny anivon'ireo commune ny teneninao teo 270 izy ireo raha tena hoe ny isa marina andresantsika manao ny tantsoroka izany hoe mba isiny ilay fitsinjaram-pahefana tena izy aloha dia tsy izahay ety anivon'ny région no hoe andeha ataontsika ity andeha tsika anao an'izao andeha tiako tenena zany hoe tsy hoe imposer alako tsiny amin'ilay teny frantsay hoe andeha anao didiko fe lehibe eo anatrehan'ireo be ny tanàna olom-boafidy fa ny zavatra ataonay rehetra sy ny tanterahanay dia miainga amin'ny etaeta sy ny fangatahana izay ataon'ireo be ny tanàna eny fotony dia ireny etaeta ireny dia omenay toromarika mihitsy ireo be ny tanàna ary amin'izao fotoan'izao moa zay mangataka mihitsy hoe mba asivo fankatoavana avy amin'ireo lohan'ny filan-kevitra na ny filan-kevitra mihitsy communal na municipal ny amin'ny hoe ity marina le zavatra tanterahana amin'ny asa atao dia miainga amin'izay ny zavatra zay tanterahana mba hatanterahana n'lay atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy satria amin'izay fotoan'izay zany tena hoe miainga ny fotony le fampandrosoana arak'izay lokalokana sy resahana foana kanefa tsy izay mihitsy ny tanteraka aloha hatreto dia zay zany tena imasoanay hoe miainga ny fotony fampandrosoana dia miainga amin'ny etaetan'ireo be ny tanàna zany na tsy zany resahako teo le resaka hoe distrika misy faralaha lasa natao faralaha zahay ao anatin'izao fitantanana ny faritra Analamanga izao dia mametraka mihitsy hoe misy an'ilay polarité zany hoe tsy hoe raha nambara teo lolo teo hoe ambodratimo fa zao kosa zany zay tena hoe manao zao zay io an'Andramasina manao ny lalana satria tany tena mitaraina be mihitsy ny vahoaka ary efa taonany maro dia ohatr'izay koa zao efa manao koa ny planine eny anivon'ny distrika n'Antsorobe ary efa voarainay ohatr'izany koa ny any Akazobe ny Ambodratrimo ihany koa moa zany efa mifampiresaka aminay vao tamin'ny Fakomalo zao zahay noho ny nanao ny fandraisana ny lalana teny amin'ny commune Nosiala tiako tenenina zany hoe atao mihitsy zany zay tsy siny izay constat avy any amin'ireo be ny tanàna commune maro samihafa hoe tena tsy nijereny zay ao anatin'izao fitantanana saika lalana ve zany le filana sa misy fototra-pitrasa iombonana hafa ao anatin'ireo lalana aloha raha ohatra zao zay ka zay aloha ny constat mandray an'ireo be ny tanàna izahay ary amin'ny ankapobeny aloha misy ihany aloha vitsivitsy ny hoe mandeha be ny tanàna ray roa na hoe ray no manantona anay fa amin'ny ankapobeny dia saika manao andiany na hoe manao délégation na mihitsy ry zareo misy ary moa miaraka amin'ny solom-bavambahoaka manantona anay ao anatin'izay dia amin'ny ankapobeny araka andresahako teo ny tena hitaraina ny be ny tanàna rehetra aloha dia nyresaka lalana dia zay le nyteneniko anao teo hoe rehefa nandray ny fitantanana zahay dia engin simba engin tsy voakojakoja hatramin'ny androany ary zao zay dia mbola misy compacteur anankiray zay zao mbola amboarinay amin'izao fotoan'izao satria tena hoe marina fa raha jerena atao tomba maso ilay fitaovana dia hoe tsara satria zany tokoa ny rehan'ny gouverneur teo aloha hoe zany ny fitaovana tena tsara tena raitra kanefany dia mahagaga hoe reo le engin rehefa niraisinay tsy arak'izay akory fa dia mbola nila fanamboarana be ary tao anatin'izay ihany koa tiako sady mamerina kely an'le fanontanianao tery am-boalohany hoe nanahoana ny état des lieux sy ny sisa dia ny fitarainana ny tatitra voarainay ihany koa hoe tamin'izany fotoana dia hoe nisy ny fampanofana an'ireo engin ny région reo fa tsy tena any amin'ilay hoe filana any amin'ilay hoe tena tokony asa tena tokony hosahan'ny région natao fa lasana vily tamin'ny zavatra hafa zay kosa nefa eto anivon'ny faritra Analamanga dia tena mametraka ho andeha ataontsika hoe amin'izay fahasarotana zay hoe tsy ampiasaina amina filana tsy miankina na hoe usage privé ny fitaovan'ny région ary zay no antony tonga ny nanapa-kevitra hoe fenonay mihitsy autocollant région Analamanga faritra Analamanga ireo engin rehetra mba ahitan'ny olona
ary eto zahako de manararoatra eto ny tenako de manararoatra namana brito hoe raha hitanareo ny engin région mandehandeha any manao no zavatra any de aza misalasala miteny aminay fa ny anay de napetraka ny toromarika ho amin'ny fampandrosoana iny fotony ho amin'ny famalina ny etaetan'ny européenne tanàna izay araka ny teneniko teo izay aloha ny tena filana fototra fa akoatran'izay mba maliko ny fanontaniana ozy ianao hoe lalana ihany ve de be ka misy zao mangataka lycée mpangabe zao mangataka lycée ao aminay izay ihany koa zao vao nangataka Omar tsy diso tsara sotra ve izay tsy diso ifonako monsieur le maire raha be de be mantsy le maire miantso de tsy tadidiko daholo fa be de be zany le mangataka lycée ny resaka toeram-pahasalamana be de be koa ny olana ny CSP2 sy sisa raha ny tena marina ny CSP2 tsy anjaranay fa ny aninivo ny CHD zay mantsy le ndresako hoe lalàna teo zay ny tena anjaranay kanefa rehefa tena hitanay fa tena hoe misedra olana mafy loatra ilay vahoaka fotony mikasika le resaka tobim-pahasalamana dia manao exception ihany zay eo anivon'ny faritra Analamanga akoatran'izany resaka fijerena ny tatsaha manao ny fanohanana ny tatsaha amin'ny resaka fampitaovana amin'ny resaka fizarana masomboly amin'ny resaka fampiofanana izay efa atomboka atoato satria ny zavatra rehetrarehetra moa zany de tsy maintsy arafitra sy planifiena daholo dia efa irosy ela zany ao anatin'izay koa zany eo anivon'ny faritra Analamanga le tantsoroka ave ramatoa lehibe ny faritra manome fitaovana ny faritra fa le commune na ny commune na le commune mitambatra no miantsoroka ny fandaniana zay ahoana no endrika isehoan'le satria mety malina ny olona ihany maty zany hoe io arany fitaovana de mety hoe nareo ny engin sy ny mpamily ahafany inona le ataontsika hoe commune bénéficiaire ao anatin'iny moa zany ny zahay teo anivon'ny faritra eto anivon'ny faritra Analamanga tsy hoe nanova zavatra betsaka mihoatra ny efa nisy teo aloha resako aminao fotsiny mba azahoan'ny mpianaotsika ahoana re zany ilazako anazy hoe aperçu na hoe mafantatra mamantatra hoe inona marina zavatra misy ny enginay anankiray zao 15 litres minimum 15 litres de l'heure ny consommation any ny fitaovana nefa izay alefanay any anivon'ny district maro samihafa amin'ny anatanterahana ny lalana dia minimum koa ty misy ny veleuse misy ny compacteur ary misy ny citerne zay manondraka rano moa zany ndraindray nefa ny mbola misy koa ny bulle izay arakaraky ny toetoetry ny zava-misy ny fotony de reo zany ny bulle aloha ny tena mihinana be 20 litres tena 20 litres eo fa ny compacteur sy ny citerne sy ny sisa eo amin'ny 15 litres eo ny consommation de nefa eritrereto fa raha miasa adiny 8 reo de nefa ny ao anatin'ny herinandro ianao miasa 5 andro anatin'ny ray volana reo zany miasa 20 andro de raha miresaka tsika zao Andramasina raha ny vinavinanay zao satria Andramasina araka andresahako teo tena tsy voajery mihitsy nandritra ny taona maro ary ny lalana eritreretina ao amboarina ao anatin'ny district an'Andramasina fotsiny dia manodididina ny 80 kilometatra de eritrereto zany fa raha reo rehetrarehetra reo no atambatra no jerena ao anatin'le fepitaona lava be izay ampiasana le engin teny anao tena tetibola tsy toko tsy firoana mazava ho azy tsy zaka ny région zany zavatra zany zay no antony hoe ny commune tsy maintsy mandray anjara ao anatin'le resaka solika ary isorako nefa isorako raha novako antsoavy ihany koa ho atsika ponina ho atsika vahoaka ao anatin'le district 13 ny resahanao teo satria tiako apetraka ho fitaratra mihitsy ny zavatra ataon'ireo zanaky ny district an'Andramasina izay ataontsika hoe zanam-pelezana na hoe vatina sondrotry ny tany na ihany koa ireo diaspora izay tena manampy amin'ny resaka ratsolika zany hoe ilay commune zany izay raha tokony ho izy tokony hoe miantsoroka an'izay resaka fandaniana sy ny fiatrehana an'izay resaka fandaniana ara-tsolika izay dia lasa tena hoe tsy mamoaka vola mihitsy aza ny commune satria tena ireo vatina sondrotry ny tany resahako teo ireo zanaky ny district no miara-misala ao anatin'izany na izany na tsy zany zahay mifampiresaka amin'ireo be ny tanàna dia ohatra zao raha isitsika andeha atoato zao ny fanamboarana ny lalana viliazo sabotsy namehana viliazo mivoaka amin'ny RN2 iny dia teny zao ny
efa nisy moa teo ny foaran'ny tenenivony distrikta Tsimondrano de niteny zao ry zareo hoe zay efa manana solika de tonga de atomboka efa mety tsy ho ampy amin'ilay fiatrehanan'le filana de zay le tantsorika resako aminao hoe am'izay fotoan'izay zany ny région Analamanga tsy maintsy manao ny tantsorika ahafahana manatanteraka ny asa araka ny tokony ho izy zay zany ny ina moa zany ny fandaminana amin'ny akapobeany izay tanterahana aloha atreto ary tiako resahana amintsika ihany ko hoe ohatra zao nandray a zao ny ben'ny tanàna nampangabe vao omaly hoy zareo zao mieritreritra anamboatra lalana zareo moa fandraisako teo isan'ny sitraka lycée avy amin'ny faritra Analamanga fa mitaraina zany zao ny ben'ny tanàna ary vao taoriana ndray de mbola nisy ben'ny tanàna ihany ko maromaro ndray no raisinay avy amin'ny district Navaradrano de saika manana olana zany ny commune amin'ny resaka fandoavana ny karaman'ny mpiasa de ohatra hoe ny ampangabe zao de niteny hoe nene zao efa 2 volana ny tsy voalony karaman'ny mpiasa zahay zany eo anivon'ny faritra Analamanga tsy maintsy mijery an'izany rehetrarehetra zany hoe inona ary zany le azo atao entina hifanampiana fa ny tanjona kosa de hoe ahoana no ahafahana mamaly ny filana sy mamaly ny etaetan'ny vahoaka iny fotsiny ao anatin'izay anaraka doka vetivety kely tsika de manohy